Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy akafalinina indray ary no tafana aminao amin'izao takariva zao tanatin'ity fandarana mety tetry ny andro ity. Ao anatin'izay dia raha ho an'ny 3 andro manaraka no tantaraina raha ho an'ny rapitso manokana dia mbola maina tanteraka ny voatany ny andrefana manontolo ny avarotry ny nosaka faritra maina zany no ipanterana anao volinandro ririna kosa aloha manomboka ny alakamisy izay tetry ny andro izay zany hoe somary androandroana amin'ny ankapobeny amin'ny voatany iny mety aranerika indraindray. Hojerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany moa izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina zao dia misy ny orana malefaka aty amin'ny motsiraka atsinanana amin'iny tapany atsimony analanjorofo iny mahazo ny motsiraky ny faritra atsinanana vadivavy fitovinanaka taty amin'ny atsimo atsinanana iny efa somary mandrahona ny ilana atsinanany voatany manontolo ny ankoatra kosa dia fandibony ny rahona sy ny masoandro. Dolakandro dia mitovitovy amin'ny izay ihany mbola misy hatrany ny orana malefaka aty amin'ny motsiraky ny faritra atsinanana sy vadivavy sy fitovinany aty mandrahondrahona aty amin'ny voatany aty ny ankoatr'izay dia fandibony ny rahona sy ny masoandro. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia mandridina ny 420 ka hatramin'ny 520 ny ambony indrindra izay efa somary atana fidinany raha ho aty amin'ny faritra voatany toraka izany ihany koa motsiraka atsinanana 920 ka hatramin'ny 920 degré celsius aty andrefana no 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius. Ny mafana indrindra ho an'ny rapitso kosa dia mahatratra 930 ka hatramin'ny 730 degré celsius maeva tanàna sy Antioquia no ahitantsika izay. Raha ho an'ny alakamisy kosa indray dia ao izay volinandro ririnina izay araky ny tahantsika misy ny orana malefaka zany aty amin'ny motsiraka atsinanana orana miatoatomo izay mandrahona hatrany ny ilana atsanany voatany manontolo iny arahana herika indraindray aty andrefana kosa dia ho maina tanteraka ifandimony rahona sy ny masoandro. Ny maripana dia mandidina ny 320 ka hatramin'ny 520 degré celsius aty amin'ny voatany ary dia 920 ka hatramin'ny 920 ny motsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 430 ny motsiraka andrefana mbola mahatratra 930 ka hatramin'ny 730 hatrany aty maeva tanàna sy Antioquia aty. Amaranina izay toetry ny andro izay ho an'ny 7 andro ny zoma dia ao anatin'izay mandrahona tanteraka izay ny voatany manontolo mety hisy tandrifin-drahona kosa nefa indraindray aty amin'ny motsiraky ny faritra atsinanana sy analanjorofo sisa no ahitana izay orana malefaka izay misy tandrifin-drahona ihany koa aty manodidina ny ambanja sy analalava iny ankoatr'izay kosa dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana mandidina ny 320 ka hatramin'ny 520 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra voatany ny motsiraka atsinanana 420 ka hatramin'ny 720 30 ka hatramin'ny 430 ny motsiraka andrefany nosy ny mafana indrindra kosa 930 degré celsius mbola maeva tanàna sy Antioquia hatrany. Makasika ny tany falitondrivotra kosa indray ary dia antonony amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra izay eto Antananarivo renivohitra zany hoe manodidina ny fetrany OMS avokoa zany ny rehetrarehetra voaray ho an'ny mandrafitra ny toetry ny andro kosa ny jerena ao anatin'ny 3 andro manaraka dia mbola mijanona ao antonony aloha raha ny vinavina amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra izay. Makasitraka anao indray nanaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany manasanao hatrany moa hitsidika ny page Facebook ny Foibe famantarana ny mety tetry ny andro na koa ny tranokala www.meteo-madagascar.mz dia amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.